Ny amin'ny resaka jiro sy rano malagasy moa dia nahatratra branchement tsara dalàna ny jirama tamin'ny fitsidihana tsy nampoizina izay nataon'ny ministra ny angovo tao amin'ny foibe ny jirama any Ambodijatovaavaratra dia hita fa nisy fampifandraisana herinaratra natao tsara dalàna. Ireo fampifandraisana ireo dia tokony ho teo ambany fandaharana asa branchement mora saingy natao ivelan'ny fomba ofisialy ary nahazo jiro ny olona kanefa tsy nangataka mialoha. Ity fitsidihana ity moa dia ampahany amin'ny ezaka fanadiovana sy fanavaozana izay atrehiny jirama ankehitriny. Ny mikasika any Miguel kosa ilay zazalakely nisy namono teny Tsimbazaza ary nanaovan'ny reny Antsoavo. Ankehitriny moa dia nogadrena eny Antanimora ny renikely ny Miguel. Nahiditra amponja vonjimaika tamin'ny alatsinainy lasa teo eny Antanimora ny renikely ny Miguel ilay zazalakely enina taona novonona ny tsatotsatohina antsy teny tsara fagitra Tsimbazaza. Lehilahy iray mpiaramonina nahiditra eny Tsiafahy. Nandritra ny fiandrasam-paty izy io no nanatona ny vata mangatsiaka ny Miguel ary ny teny rery ny fona teo ka nilazany hoe mamela ahletsy tsy fantatro hoe ilahy ilay izy. Mifona izaho Andriamanitra araka ny teniny. Ilay renikely voalaza fa nampijaly any Miguel tamin'ny karohana any Miguel dia izy no nanondro ilay toerana hoe andao jerena atsy ambadika atsy ary tena tao tokoa no nahitana azy ary efa tsy nisy aina intsony. Mbola nisy olona roa hafa ahihina amin'ny zao raharaha izao ka napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana. Amin'ny 1 Desambra kosa ny famitorana lalina. Rehefa voaresaka atsika moa ny mikasika an'izay dia andeha isika hiresaka kely ny mikasika ny fitondrana ankehitriny. Amin'izao fotoana izao moa dia anisan'ny miparitaka ao anatin'ny tambanjotra antserasera ny hoe Colonel Mikael dia mafia ary Christine Razanamasoa dia mafia. Miparitaka araka izany ny fanaratsiana ny fitondrana ankehitriny. Natao ireny zavatra ireny mba hoentina anambakana ny vahoaka malagasy mba ahatonga ny vahoaka hankahala ny fitondrana mijoro ankehitriny. Ny olona manao any ireny zavatra ireny dia mbola ireo mpomba fitondrana teo aloha hoy ny fanazavana Ferdinand Selora nitondra ny fanazavana ny mikasika an'io zava-mitranga io. Misy rangaray na tovolahy iray zay any ivelany any miresaka ao zany misy poste na vokany makasika Christine Razanamaso, Koufali Daya, Colonel Mikael lazainy fa mafia zany reo olona reo. Zay zany le resany ao raha tsy diso koa mbola misy hoe l'entrepotomanga ao anaty le zavatra ny resany ao. Ny tiako resahana aloha atsika rehetra ray volana zay ny lasa. Zany hoe ray volana zay ny lasa, ray volana mahery kely zay ny lasa no tsy nahateo ny fitondrana teo aloha na nampiongana ny fitondrana teo aloha na ihany koa na lasa fitondrana teo aloha. Ray volana mahery aty aoriana sika anatiny mbola miezaka manarina sy mametraka an'ireo directeur na taliany amin'ny ministera ny fitondrana vaovao ny gouvernementa. Akoatr'izay miezaka mijery an'ilay olona-bahoaka izay nandritra ny taona maro. Zavatra tsara ho fantatra aloha zany ho atsika dia nisy fanovana teto, nisy fiovana teto. Nambaran'ny Ferdinand Selora ihany koa ny zava-misy ankehitriny hoy izy dia fantatra fa ny fitondrana teo aloha no miezaka manaratsy ny filoham-panjakana ankehitriny ary raha niheny ny fitondram-panjakana taloha isika hoy Ferdinand Selora dia tsy nisy fiovana teto amin'ny firenena ary tsy tafody teto antanindrazana ifanirisoa Erinaivo. Tsy tonga filoham-panjakana ihany koa i Colonel Mikael. Ary raha niheny ny fitondrana teo aloha ihany koa isika dia tsy velona ny demokrasia izay nohososena efa zaro saika anaty. Koa dia tsy mahagaga raha ohatra ka miezaka mitady ny fika rehetra ireo fitondrana teo aloha mba hoentina hanaratsiana ny fitondrana mijoro ankehitriny hoy ny fanazavana Ferdinand Selora. Raha ohatra ka niaino ny fitondrana teo aloha, raha ohatra ka niaino ny filoha teo aloha dia tsy tahaka izao nahazo ity tanindrazam-manaratsika ity, tsy tahaka izao nahazo ny firenetsika. Raha niaino ny fitondrana teo aloha dia tsy tafaverina teto ry fanirisoa Erinaivo. Tsy misy ry Colonel Mikael zay mitondra ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Tsy nivoaka tany amponja izahay zay nogadraina tany amin'ny fonjana Tanimora. Be dia be zany ny fiovana tao anatin'izay ray volana zay. Ny zava-misy ho anareo olony fitondrana teo aloha, fantatra be anareo hoe avy aminareo le zavatra niainga satria zao tsisy ray volana, tsisy roa volana, tsisy enim-bolana akory dia tazana fa misy olona miresaka eny amin'ny tambazotra
ny zavatra ataon'ireo olony fitondrana teo aloha na ny fitondrana teo aloha dia miezaka mampiteny olona mba entina ilazana fa tsy ry zareo lay miteny a, dia asiany olona hafa mihitsiny manao publication ao amin'ny Facebook dia mamely an'ilay fitondrana izay manao ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Dia entina ilazana hoe tsy ry zareo reo fa mangina ry zareo fa olona hafa mihitsy no milaza fa mahita tsy fahatombanana tao anatin'izay ray volana mahery mipetraha zao fitondrana zao zay. Tiako tenenina ho antsika mpanara-baovao, ho antsika mpiantsihatra ety amin'ny tambazotra, aza mety korotanina ny saintsika fa ny tena mafia dia mivarotra tanindrazana. Faharoa, misy mafia mihoatra ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana reny re. Ny fotsy, ny mainty avadika fotsy, ny fotsy avadika mainty. Fifidianana farany tsy nanjary indrindra nandritra ny taona no nitranga teto. Reny ny atao hoe systemana mafia. Tsy misy zavatra marina zany intsony, ary zany ny zavatra saika napetraka teto Madagasikara, fitondrana mpanjaka, zany hoe tendrena fotsiny. Misy mafia mihoatra ny reny famoahana volamena tao amin'ny banque centrale reny ve. Eto dia miteny fa ivoaka tsy ho ela fa misy pasteur amina fiangonana sekta izay tafiditra tao anatin'ireny resaka volamena reny. Misy oronam-peo, misy vidéo miparitaka any, ary ivoaka zany vidéo zany, ivoaka zany oronam-peo zany amin'ny hoe volamena na atao amin'ny banque centrale zany volamena zany nitadiavana mpividy. Dia tsy menatra mihitsy le olona miteny ao anatin'izy fanomezana avy any amin'Andriamanitra hono le volamena fa tsy maintsy ivoaka zany zavatra zany, ary tsy maintsy ho hitantsika zany satria zavatra miparitaka manomboka miparitaka tsikelikely any zany vidéo zany. Tsy sanamoaka zany ny olona teo aloha fa ho sahamoaka zany ny olona satria zao izay le fanavaozana. Nanazava ihany koa izy amin'ireo olona izay mpanaratsy ny filoham-panjakana Colonel Mikael sy Christine Razanamasoa ary Fanirisoa Erinaivo. Ireo olona ireo dia tsy mafia hoy ny fanazavany Fernancelo fa izy ireo dia victime tamin'ny fitondrany Andry Rajoely, fony mbola izy teo amin'ny fanapahana. Fony filohan'ny Repoblika Andry Rajoely mbola be fanapahana tamin'izany fotoana izany dia victime i Colonel Mikael, victime ihany koa Christine Razanamasoa. Tsy lazaina intsony moa ny mikasika ny Fanirisoa Erinaivo. Eto mitodika manokana amin'le hoe petsam-bava moa zany anaran'le page, misy namana miresaka vidéo tsy fantatro mihitsy zavatra misy eto Madagasikara. Ny information resahanao aloha dia diso. Lazainao fa fianakavian'i Christine Razanamasoa le Kofalidaya, lazainao fa olona mafia reo olona reo, ry Christine Razanamasoa ko le olona victime fitondrana teo aloha daholo le olona lazainao reo ka aza fitahana le saim-bahoaka. Colonel Mikael dia nenjeha fitondrana teo aloha tany amin'ny taona 2024 tena tsy hafa. Christine Razanamasoa victime fitondrana teo aloha, ary mbola ilay olona lazainao io dia mbola mamy Ravatomanga nanentsika azy. Tiako no milaza amintsika rehetra manaraka ny page izay manaraka ny vidéo ty fa le olona lazaina fa mafia dia anisany vinahitana ny fandresena sy ny nandreseny ny tolom-bahoaka io. Manaova fanadiadinina nareo, manaova recoupement nareo an'ireo olona zay efa lasa ministra ny sasany, ary mbola vao hotendrena ny sasany fa nanana anjara biriky lehibe nanafitra ny Madagasikara ny olona izay lazaina fa olona ratsy. Ezahana potehana izy eny amin'ny tambazotra satria maninona izy no ny saha voalohany nametraka plainte contre ny mamy Ravatomanga tao a Maurice ny 13 octobre. 11 octobre mamy Ravatomanga no nitotona tao a Maurice, 13 octobre no nipetraka ny plainte ny Kofalidaya contre ny mamy Ravatomanga. Manaova recoupement nareo tao ary iny fitoriana napetraka Kofalidaya iny no nampidéclenche ny affaire ny mamy Ravatomanga rehetra tao a Maurice. Enjehany izy ny amin'ny hoe resaka hoe fiarahana tamin'ny mpanina ankehitriny fa zao tsara ho marina fa victime koa reo satria tsy mbola misy ny proof mazava ny lazana fa tao anatin'izany tambazotro zany reo, fa affirmation gratuite ny resahana teny amin'ny Facebook teny fotsiny. Dia enjehany
tiako tenenina zany anisan'ny vinahitana nafahana nanala nireo zoana mafiaka eto Madagasikara ny olona zay lazainy. Ny vahoaka malagasy ankehitriny hoy Fernancello dia efa mahalala zavatra ary efa manara-baovao ihany koa. Noho zany dia tsy mora ambakena ary tsy mora veriverezina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny vahoaka malagasy tompoko dia mahalala zavatra ary manara-baovao. Ka na dia miezaka ianareo olona fitondrana teo aloha mampiteny olona maro isan-karazany. Ho anay zany zao, ho anay mpanao gazety, ho anay influenceur, ho anay lanceur d'alerte ety amin'ny tambazotra dia mandinika hoe makay zany rivo zany. Fa ny zavatra tsikaritra tao ao dia mampiasa olona, ny olona fitondrana teo aloha ampitenenina mba hitanay ilazana fa tsy ry zareo ilay miteny. Gaga ianao misy campagne na communication manenjika ny tiana realy, tena hoe anaovana dénigrement mihitsy. Tenako zao dia anisany natsony olona fa amela ny tiana realy. Fa nanao inona moa zany ny tiana realy dia anaovana campagne na ohatran'io. Iza le matahotra ny fiverenana ny tiana realy eto Madagasikara? Nanaovana campagne ana dénigrement ohatran'ireny. Dia mazava be le izy. Fa ny système ana mafia, ny réseau ana mafia misy teto Madagasikara zay teneniko anareo teo zay. Tsisy zavatra manjary ny tsisy lalàna zany tsony teto. Fa atao fifidianana dia forsena fotsiny hoe rehefa ity atao tsy maintsy atao lany io. Mitory ianao eny amin'ny fitsarana, tsy mahita rariny ianao na dia mandeha recours première instance, cour d'appel, cassation, resy foana ianao. Zany zavatra zany ny ilaina fanavoazana. Isorana manokana amin'ny ministre ny fitsarana amin'izao zay miezaka tsy kelikely manatsara ny rafi-pitsarana eto amintsika eto. Tiako tenenina zany mila fanavaozana Madagasikara. Marina fa tsy mora ny manao zavatra, fa ny zavatra tokony ataontsika dia miezaka manohana sy manampy azo fitondrana amin'izao. Ino moa ny fanazavana mazava izay nambarany mpanao gazety Fernancello ny mikasika ireo mpomba fitondrana teo aloha izay miezaka manaratsy mafy ny filohampanjakana ankehitriny. Ny mikasika ny hetsy-bahoaka tamin'ny tolona kosa dia navelan'ny fitsarana andeha malalaka ireo olona 420 voasambotra nandritra ny hetsika ny ZNZ. Nahasazo miantona enim-bolana kosa ireo olona 4 izay voalaza fa tratra niaraka tamin'ny entana izay heverina ho halatra nandritra ny iny hetsika iny. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.